Firenena tokana amin'ny 4 misy ato Afrika no tsy nanaiky-lembenana ka tsy voazanaky ny firenena tandrefana nandritra ny vanim-potoana nampamaivay ny fanjanahantany. Tsy izy izany fa i Etiopia tamin'ny taona 1970 no nanafika mikendry hanjanaka ny Etiopia i Italia. Nihevitra handresy mora foana i Italia tamin'izany fa tsy nampoiziny ny tanjaka aratafika sy fitaovam-piadiana mahery vaika ny omanan'ny mpanjakan'ny mpanjaka na Négus Negest na Roi des Rois sady amperora Etiopiana Menelik II. Efa nanana fitaovam-piadiana frantsay sy rosianina efa moderna tamin'izany fotoana ny Etiopiana no sady nanana tafika iray hetsy mahery efa voahofana ara-teknika nady Europeanina. Natoky tena loatra ka tratra ny velam-pandrika tsara rindra ny miaramila Italiana nandritra ny ady tao Adoua. No tsipitsipon'ny miaramila Etiopiana tao ny Italiana ka ndray andro monja dia mihoatra ny 7,000 no maty, ny tolo-batana sy ny fona ampahabe maso izay trabelony. Miaiky ny fahareseny i Italia, miaiky ihany koa ny tanjaky ny fanjakana Etiopiana ka mahatonga ny Etiopia ho firenena Afrikanina tokana manana fahaleovantena tsy voazanaky ny Europeana tamin'ny vanim-potoan'ny fanjanahantany. Rehareha ho an'ny Etiopia amin'ny tantaram-pirenena ato amin'ny kontinanta Afrika ity fandreseny ity ka asa na efa nandalo ny fikasanao ny adiny Etiopia sy Italia tao Adoua.